Hoanao zay makafy ny tarika abodo araka izany dia rapitso amin'ny sivorala no fotoana iaranao aminy etsy amin'ny Lepavé etsy Antanina renina. Zay ny makasika an'iny fa makalaza ny fahavalopolo taona ny orenina ny Loفتao sy ny mpiandalana zay seampitaizana ny ankizy sy ny tanora eo anivon'ny tily. Tafiditra ao anatin'izany fankalazana izany dia nisy ny fifaninanana logo sy hira faneva izay notanterahina. Aseo ny tenanao ho fianarana ny asa tsara, fanasina sy fahazavana ny hoavy no ahoritsika, kely no ny andohanao, azo lehibe no ny afaranao. Ireo no teny faneva entina kalazana ny fahavalopolo taona ny mpiandalana Sampanamena sy Loفتao Sampanamavo eto anivon'ny fitaizana tily eto Madagasikara amin'ny taom-pitaizana 2024 2024. Nataony faraparan'ny volana Jolay lasa teo ny fitsarana ireo sary famantarana logo sy hira faneva ary mpitsara matianina no nantsona manokana hitsarany fifaninanana mba ho modely amin'ny fahadiovan'ny lalao sy ampamangarahara ary amendrika izany. Maromaro ny mpandray anjara saika nisy manerana ny nosy. Nisy ihany koa rano fantatra ny fotoam-pivavahana hitrotroana-bavaka ny fitaizana ho an'ny taona 2024 2024, fotoana izay nitrotroana-bavaka ihany koa ny taom-pakalazana ary fotoana nitsofandrano ireo solotena malagasy 5 rahalahy namonjy ny feonabenjikoto maneran-tany tanterahana ny Japon ny 27 Jolay hatramin'ny 9 Aogositra 2024. Tapitratreto ny fotoanantsika ripijery ajaina tamin'ity takariva ity. Soarananao nanjoy hatrany ny fahitalavitra matv ary manentana anao hatrany tsy saraka amin'ny fahitalavitra mbola rehefa andarana izay nomany ny teknisianina ho antsika. Mametraka ny veloma mandrapitafy ary tompoklasy tompoko vavy.